ny atolisia oko nefa dia tsy hitondra olana na hitsikera be fahatany fa hitondra vahaolana. ny vahaolana atorotro an'izao fanjakana zao dia vahaolana tsotsy miverena manaja ny mpitolona, miverena nareo manaja ny mpitolona satria ianao Andriamatoa Mikaela Randrianarina dia niverina tamin'ny teny izay nataonao tany voalohany ianao ny abrogenao ny constitution ravanao ny institution rehetrarehetra nanomboka amin'ny ACC any amin'ny CENI fa ny assemblée ihany no tsy ravanao. Avy eo anao ndray andro aorinan'iny nandro andro raha tsy diso fitadiko dia niverina tamin'ny teny izay nafinaritra ny vahoaka iny. Normal be ny vahoaka am'izao raha ohatra ka mitabataba menimena any amin'ny réseaux sociaux ary dia nitakina aho mba haneho hevitra io zao hoe maninona Andriamatoa Mikaela raha mba miverina amin'ilay fanapa-kevitra ndraisanao tamin'ny voalohany zay andravana ny institution rehetrarehetra ary hiabrogena ny constitution fa zay nitakeny mpitolo, zay nitadiaviny mpitolo, zay no atao hoe refondation. Ka miangavianao aho mba verina amin'ny fanapa-kevitra voalohany. Raha vao io gouvernemanta io, raha vao io assemblée io, raha vao io Sénat zay efa lany daty io, raha vao io CENI io, raha vao io ACC io, fa andaotsika hiaraka anangana antenimera ny mpitolona, anangana ray aman-dreny ara-drazana miainga avy ety mpitolona ary avy amin'izany no hanaovana ny concertation nationale. Fa i concertation reto any fefika mity dia lapitsiny fa toerinay satria maninona mbola misy musulman ngiao e FSM, mbola misy ny mpandalana fomban-drazana ngiao e, mbola misy ny fiangonana zandrina ngiao e. Fa io fanomezanao mandany fefika mity dia mandika ny lalam-panorenana